efa neodeo ambaravarina ny fiakaranandary miisa telo amin'ny valopolo ny rahalamo natanteraka ny nakidy Madagasikara kanefa samyretina sivy amby efapolo amin'ny zato tapidraika miaraba tompoko lasy tompoko vavy amin'izao ary nizoma izao ary makasitraka atsika rehetra izay mbola misafidy anjoy hatrany ny fandarana eto amin'ny Madagasikara télévision tafiditra ao anatin'ny fandarana andraisana vahiny ny resabe sika amin'ity alina ity iompana amin'ny lafin'ny ara-pivavahana kokoa ny resaka amin'izao fandaratsika izao satria dia ny pasteur Andrianarivo Patrick avy amin'ny fiangonana Saina no nasaina hiaraka hidindinika sy tafatafy eto amin'izao alina izao miarabanao pasteur tonga somatsara tao anatin'ny fandarana miarabanao manoka ary miarabaka koa mpanaraka ny fandarana eto amin'ny MATV. Ya nasaina anao eo aloha ny lafin'ny ara-pivavahana mampitondra fivavahana anao ho resantsika eo ihany koa fomba fijerinao amin'ny fiainam-bahoaka amin'ny fiainam-pirenena ankapobeny fa miolo zay nisy ny hetsika zay fa noresahana ato amin'ny fandarana ihany koa hetsika ankarakara ny fiangonana tonga ny famaraparana anazy zay hetsika zay manahoana ny fanomanana an'io sy ny fanatanterahana azy indray. Nisy hetsika tokoa ny karakara ny fiangonana izay nandritra ny fito alahady nanomboka tamin'ny 30 septembre lasa teo moa izy io ary hifarana amin'ny alahady zao alahady 1 novembre nisy loha hevitra lehibe izy io dia ny hoe ny finoana sy ny supernaturel dia etsy amin'ny palais des sports namarana anazy amin'ny alahady zao izay famatotra amin'izay supernaturel izay ihany fa ny resaka kosa dia ny hoe hahafapo-anao Andriamanitra fa amin'ny fomba supernaturel izay no fotoana izay etsika lehibe anankiray farany karakaraina amin'ny ty famarana ty fito alahady etsy amin'ny palais des sports Mahamasina fotoam-bavaka moa izy io mandritra ny tontolon'andro izay hanasana ny olona rehetrarehetra mba ho avy raha ny fanomanana hatreto dia efa vonona izahay amin'ny fikarakarana rehetrarehetra moa zany efa mipetrapetraka avokoa fa amin'ny ara-panahy zay hatramin'izao dia mito mivavaka ho an'ny olona rehetrarehetra zay ho avy mba hahatonga an'Andriamanitra tokoa hiasa amin'ny fomba mahery fay ary hahatonga ny olona ihany koa handray amin'ny alalan'ny finoana sy ny etaetany fafampo avy amin'Andriamanitra. Ya tsara ihany angamba iverinantsika kely pasteur Patrick Andrianarivo ny amin'ilay hoe hetsika fito alahady sy ilay hoe finoana supernaturel satria mety misy ny maraka misy ny tsy nafantatra mihitsy fa mety zao vao manatrika ny fandarana izy inona ny fanazavana entina mikasika an'izay. Ya loha hevitra io dia hoe ny finoana sy ny supernaturel raha nyresaka hoe supernaturel tsara ihany mahafantatra inona ary natao hoe supernaturel ny supernaturel dia nde ataontsika hoe fitambarana tenina korora zay tonga dia farantsotra indrina ahafahana manazava azy ny super sy ny naturel zany hoe zavatra ambony naturel ambony logique ny raisonnement ny formule rehetrarehetra na matematika na fizika sy namany rehetrarehetra zany hoe ny supernaturel dia tontolo anankiray ara-panahy tontolo ara-panahy zay tontolo misy an'Andriamanitra zay tontolo mifezo zavatra iainantsika izao ao ambadiky ny fiainantsika dia misy tontolo hafa dia tontolo ara-panahy ary isika ama-olombelona atsika ny baiboly dia mampianatra fa mizara telo isika fanahy aina ary vatana isika dia fanahy zay misy aina ary mipetraka ao anaty vatana rehefa matsika dia ny vatana miverina vovoka fa fanahintsika velona mandrakizay zany hoe nytiako atongavana amin'izay dia izao miaina ao anaty monde anankiroa isika olombelona sady miaintsika tia monde fisika amin'ny alalan'ny vatantsika fa miaina koa tsika monde spirituel amin'ny alalan'ny fanahintsika ary zay monde spirituel izay no tena réel kokoa noho ny tontolo tsapahitanana zany hoe zay zavatra mitranga avy ihany no mamaritra zay zavatra misy eto faharoa raha miresaka atsika koa hoe supernaturel dia miresaka herin'Andriamanitra zay herin'Andriamanitra hery efa miasa dia satria zay tsy herin-tsainana sady tsy herim-batana no tsy hery avy amin'ny volana fahefana fa hery surnaturel zay ambony lavitra no zay hery misy rehetra eto ambony tany zany dia afaka mifehy ny fiodin'ny zavatra rehetra eny fa hatramin'ny natiora azy zay herin'Andriamanitra izay ka rehefa Andriamanitra sy ny heriny le Andriamanitra surnaturel mihetsika amin'ny fiainantsika miasa amin'ny fiainantsika dia miprovoke zavatra manova zavatra zay sarotra hazavaina amin'ny fomba naturel ny fitrangala izy nefa nyvokatra dia tena azo tsapahitana sady hita maso. Ya miresaka an'izay ianao dia somary hitatra kely tsika amin'ny raharam-pirenena ny fiainam-bahoaka ankapobeny
zava-misy am'izao pasteur ny mpanao politika sy ny mpitondra ary ny mpanohitra variana amin'ny resaka politika ny fiangonandehibe sy de moa filaza azy zany ohatra ny FFKM tafiditra ao anatin'izay resaka ihany ko fandaniana ny toetra ara-pirenena ny fiangonana zany ny anareo zany zay ny fomba ilazana azy ihany koa miroborobo fatratra izay etsika ara-pivavahana zay rehefa mijery petadrindrany sika misy fotoana ohatry ny alaim-panahany eritreritra hoe sahirana ny vahoaka tady vaolana ny olona nefa ohatrany tsy tavavoaka fotoana mihitsy zao mapety ny lafiny fisarian'olona na la clientélisme amin'ny resaka fahagagana mazava ho azy ny anivon'ny fiangonana zany ho fijerinao azy ny tena maro nefa ao anatin'ny agendan'andriamanitra zao resaka izao raha zay na fa tsika milaza azy amin'ny tegna mandavanandro raha mamaky tsinona isika ao am-boky Isaia 40 dia izy hoe indro ny aizana manarona ny tany ary ny Ezipito manarona ny firenena fa aminao ny mpisany voninahary Jehova dia izy hatramin'ny mpanjaka anantona ny fahazavanao ny zanako lasa ny zanako vavy anantona hosakelehana hoentiny eo aminao ndika zay zany amin'izao andro eny antsika zao mihitsy ny vaninandro araky nyvoalaza koa ny ambokin'ny Malakia hoe ny mpanan-kena sy mpiavinavina ozy izy dia haetrin'Andriamanitra fa zay rehetra matahotra anaran'i Jehova kosa dia hifaly avanja tahaka ny omby mifaha fino ny zavatra mitranga ozy hoe amin'izany andro zany dia andoro tahaka ny fatana mamainy ny andro ka ny mpiavinavina rehetra dia hodorina tahaka ny vodivary roviny zany andro zany zao zany andro zany tsy isika rery eto Madagasikara no miaina ao anaty fahasarotana fa fantatsika ny crise financière mondiale sy ny zavatra maro izay korotana ara-politika sy ara-ekonomika mahazo ny olona rehetra eran-tany satria programan'Andriamanitra mihitsy ilay izy avelin'Andriamanitra ho sepotra ao anatin'ny ezana ny olona movy Andriamanitra tsy fitiavana ny valiny dia tsia ny fahoriana tsy Andriamanitra nampisy azy fa efa teto hatramin'izay vokatry ny fahotany Adamaseva fa saingy zao navelin'Andriamanitra hitranga ilay izy mba ahatonga ny olona amin'izay amin'ny andro farany hiazakazaka hitady fahazavana satria izo zavatra mitranga zao inge fantatsika tsara fa tsy zaka ny loha amin'ny mpanao politika satria misy zavatra misy hery tsy hita maso zay mifeno tontolo eny atsika ary zay zavatra zay tsy voavahan'ny fisainana maha-olona tsy voavahan'ny fotsiny ny resaka adihevitra ara-politika sy ny anina fa na hivaza io atao hoe atao ny fividianana ny fahoriana mbola hiamafy foana ny zavatra mitranga mbola hiasarotra foana ary ny mofo-topaina tsy hijanona telonjato fa hiakatra foana ny fiainana satria zany ny zavatra misy ao anaty baiboly tsy maintsy misarotra ny fiainana ozy ny baiboly hoe horeraka ny fon'ny olona amin'ny andro farany tena horeraka ny be dabe nge ny olona amin'izao tapaka landraha ny fomba tsy ampoziny reraka be dabe ny olona tratra ny cancer be dabe karazana aretina maro zay tsy fahita firy taloha lasa mirongatra daholo satria sarotra ny fiainana ary efa programa ao anaty baiboly zany satria efa tombotra ny farany efa avelin'Andriamanitra hitrangy zany aizany zany ary zay ny mahatonga ny hoe fotoana zao hijoroany kristianina amin'izay satria ho Jesosy hoe ianareo ny fahazavana zao tontolo zao dika zay ozy hoe aminao ny mpisany voninahary Jehova aminao ianareo ny fahazavana dia ho avy amin'izay ny olona normal amin'izay automatika zany na tiana na ny olona tsy rarahan'Andriamanitra tsy maintsy ho avy ny andro irarahan'Andriamanitra izy satria avelin'Andriamanitra hiangotraka ny tantara hampihatra ny mpiavinavina rehetra hahatonga azy hitady an'Andriamanitra amin'izay ka zay matahotra anaran'i Jehova izy zay ihany mitavavoaka isany atao hoe afatra hitana ao ampitondra fivavahana sy am'resaka fivavahana ny ampisy fanantenana ny mpino sy ny kristianina na ny olotsotra zay mihaino azy dia rehefa miresaka an'izay fanantenana zay sika tsy te handingana ny zavanitranga teo setrika sam-pirenena satria isy voagoavana fantoka tany ny sain'izao tontolo zao fifidianana amerikanina farany teo tavaverina Andriamato Barack Obama tao anatin'ilay kabary-pandresena fomba filazan'ny zareo amerikanina azy moa dia niteny Andriamato Barack Obama hoe hitondra indray ilay afatra fanantenana zay fanetany tany amin'ny mandat voalohany fa tsy fanantenana anjambany espoir aveugle ka hanome lamosina n'ilay olana tokony hatrehany ahoana ny fomba fijerinao an'izay mampitondra fivavahana anao satria tsy ianao zany eto mametraka hoe tena inona ny manandrify ny maha-olona ny maha-olona azy sy manandrify ny ara-panahy amin'izay resaka hoe fanantenana zay satria misy olana tokoa raha ny tenin'ny filo amerikanina misy olana tsy maintsy atrehan'ny olona eto fa tsy vitany hoe mikipy izy dia mananteny izy dia isy vahaolana eto ia ao anaty baiboly amin'ny Romana 7:20 dia milaza fa raha misy fahefana misy dia voatendrin'Andriamanitra zany dika zay zany ninona fandresena azo ny Obama
na tiatsika na sy tiatsika za mino satria fantaotriano tsy mahafantatra be fa betsaka ny olona ny vavaka ao azy satria ny concurrent ny Obama ny fantatsika tsara ny fifavahana misy azy zay makarary ndohan'ny kristianina era-tany mihitsy hoe raha ionolany eo mety ho zavatra hafa nytoy satria ny amerikana ngeny no mifeny politika an'izao tontolo zao dia tsy maintsy niditratseratra ny kristianina mivavaka ary manify de manify moa ny fomba nandresena Obama midika zany fa tena mafonja de mafonja ny combat ara-panato ambadika zany rehetrarehetra zany eo anatreny zany rehetrarehetra zany hoe nametraka fanantenana izy marina tokoa ny fanantenana dia tsy hoe zavatra hoe mampanofonofo fotsiny hoe manantena fahailama de za tsy hanao neneny ary mahay mana fahagagana range tsy hoe mino fisy fahagagana de za tsy hanao neneny indrindray mantsy etreretin'ny olona fa raha mitory fahagagana tahaka an'izao ohatra izahay de hoe mampatonga ny olona ho kamo tsy hanao neninina fa de hoe mipetra fotsiny de mivavaka de mipetraka fotsiny de tonga miracle ny valany de tsia baiboly de milaza ao am'bokin'ny salamy fa ozy hoe nampahafantatra Mosesy ny lalakaleana izy dia ary ny zanak'Israely nahita ny asana zany hoe ny matombotranga miracle anankiray ny sorodalina tompon'Andriamanitra atao hoe tiana atao ary tiany ale zay vao misy an'ity zavatra ty donc zany raha miresakytsika nampanantena zavatra nyresaky Obama hoe le fanantenana be tsy maintsy hiatrika zavatra rehetrarehetra de tahaka an'izay mihitsy izy misy zavatra tsy maintsy atao amin'ny fiainana ara-nofo sy ny rehetrarehetra zany nomen'Andriamanitra saintsika abesay fa zay zavatra rehetrarehetra zay koa nefa mifamaritra amin'ny ara-panahy zay tsy azo de tsy hita satria araky ny teneniko teo ihany hoe ny monde spirituel ny tontolo ara-panahy no mifehy ny monde physique na ny tontolo tsy ampahitanana ka tsy hoe satria mivavaka isika dia tsy mila ino moa zany tsy mila mampiasa saina fa mipetra-potsiny ary koa tsy hoe satria tsika manatsaina sy mahay de tsy mila mivavaka fa hoe ny saina de matavavoaka fa zavatra roa tsy afa-misaraka mandrakizay reo isan'ny vazivazy ataoko ny anay zay vazivazy zariteno anaty fiangonana satria etoko malina reo olona milaza hoe ianareo mpitondra fivavahana milaza fotsiny fampanantenana hoe de mahatonga ny olona mipetra-potsiny na valiny de tsia raha ohatra ka vavaka fotsy mampanakarena hoe tsy hanao ninina de hoy aho hoe tamin'izay manao vazivazy hijanona atao am'raiky sao na ohatriny na ohatriny hofanity de hijanona ato de ao a zany 24 sur 24 ko vavaka fotsiny a de manakarena ako de aloha irarakato zany vola fa misy zavatra be da be atao ao anatin'izay satria omen'Andriamanitra torolalina ianao hoe ty atao eo am'izay mandray le torohevitra ianao de mandeha am'le izy ianao araka tokony ho izy de mahita vokatra ianao ny miracle any mitaky asa be mihitsy mitaky asa be tsy hoe resaka ara-tsaina be ny tiako atongavana am'izay fa misy karazan-javatra be da be procédure tsy maintsy arahana ara-panahy sy amin'ny ara-batiny sy amin'ny lafiny rehetrarehetra mba ahafahana miprovoke zavatra ohatra anankiray fotsiny keo zay mission ataontsika zao matoa miakatreto zany dia hametrahana ambolena anohanina anatin'ny olona satria ny miracle tsy tonga ho azy tsy maintsy misy etaeta goavana miinviten'Andriamanitra hanao zavatra zay vao manao zavatra Andriamanitra raha iverenantsika le resaka Obama teo hoe milaza izy amin'ny resaka fampanantenana betsaka sy ny namany mazava ho azy zany tsy maintsy hiasa mafy izy mba hahafahano tonga ny am'izay fanantenana zay nefa ny fahatongavana any araky ny teneniko teo ihany tsy maintsy mila direktiva maro ary ny direktiva rehefa avy eo mitaky am'izay fampiasana ny saina ihany koa hafangaro amin'ny zavatra tenen'ny tompo hahatongavana am'le vokatra tia nahatongavana zavatra tsy afa-misaraka zany satria fahadosoana tanteraka ny fieritreretana fa rehefa manantena de tsy manao neninina na rehefa mivavaka de tsy manao neninina na rehefa mampiasa saina de tsy milin'Andriamanitra zavatra tsy azo sarahana mandrakizay zany zavatra ya na somary tsoro minoatra kely pasteur satria nitenenao to hoe famfiseo ny fambara am'izany andro zany ny aretina ny hafanana ny zavatra nitranga teto herinandro lasa sy tapabolana andro tamin'ny 10 maizina tampoka ny tany aman-danitra tanytanarivo taditanao ngambany iny nisy fanazavana avy amin'ny météo fa betsaka ihany kio zany ny tonga de taitra de niteraka dievitra resaka amin'ny andro farany mantsy anao teo de ohatran'ny tiako ampidirina le izy fambarana iny reny marina misy ny fanazavana ara-tsiantifika an'le izy fa misy ny olona zany mametraka anazy ara-pinoana eo ihany kio lay adihevitra vo nanomboka ty taony ty mikasika ny calendrier fanisan'andro maya lay milaza hoe am'raiky am'roapolo décembre 2020 no datany farandro inona fanazavana na inona ny hevitry pasteur Patrick Andrenarivo eo anatreh'le tranga ohatran'ireny
sa lay adihevitra mipetraka zany mikasika hoe farandro zay. ia marona tokoa ny baiboly dia nilaza hoe amin'ny andro farany ho reraka ny fon'ny olona satria isy firenena hitsangana iady amina firenena isy orohorotany isy kristy sandoka hitsangana avisy avanina be da be amin'ny andro farana ao izy fa saingy zao jesosy dia niteny mazava be mihitsy amin'ny Matthieu 24:14 toko 7:10 dia 7:10 ozy hoe ity filazantsara ny fanjakana ity dia tsy maintsy ho toriana ny firenena rehetra ho vavolombelona izay vao ho tonga ny farana zany hoe ny farandro tsy ho tonga raha tsy vita ny fitoriana filazantsara tsy hoe satria misy firenena mitsangana miady amina firenena tsy hoe satria misy ny orohorotany tsy hoe satria misy ny éclipse dia tonga ny farana navalany dia tsia jesosy tsy niteny an'izany jesosy dia niteny mazava tsy maintsy toriany ty filazantsara ity zay vao ho tonga ny farana dia toto façon atsika rehetra mahita fa tsy vaozao vao nisy ny éclipse tsy vaozao vao nisy ny hoe karazana fahoriana zay sy loza mitranga ara-bojanahary zay nafa ny olona milaza azy fa efa elany e efa be da be nefa nisy an'izany fa saingy zao nahoana ary tsy mety tonga foana amin'ny farana satria indraindray a ny olona mieritreritra fa rehefa misy loza mitranga tonga amin'ny farana tsy zay noho izy fo jesosy hoe toriny ty filazantsara ny fanjakany ity zay vao ho tonga ny farana ka raha tsy vita fitoriana filazantsara tsisy farandro ho tonga zany ary zay ny antole niteneniko iverenako any amin'ny Isaia 60 teo hoe rakotraizina ny tany hiazakazaka ny olona hitodika amin'Andriamanitra any amin'ny Isaia 60 any dia milaza sy ny Isaia toko 7 fa ho asandratra ny tendrombohitr'Andriamanitra hamivoninahitra ary nyjentilisa hiazakazakana amin'izay fotoan'izay zay vao tonga Kristy midika zany fa raha tsy mbola miainga amin'ny voninahitra ny fiangonana satria ny fiangonana ny tendrombohitra ziona raha tsy mbola misandratra mihitsy ny fiangonana rehetra zany tsika kristianina sy ny namana tsy possible tonga amin'ny farana ka raha milaza hoe 21 décembre jereo ny fiangonana ary manahoana ny fiangonana rehetra mo tokoa hoe efa preo amin'izany ny fiangonana mo hoe efa niainga amin'ny voninahitra ny fiangonana raha ny faminaniana ny Isaia toko 7 nyjerena ny valiny dia tsia donc resa be ny filazana fa ho avy amin'ny 21 décembre zany ny farandro mety izy zavatra hitranga tokoa satria mila avosika ihany fa ny zavatra eto eto ambonin'ny tany tsy mitranga raha tsy misy permission antsika olombelona mila avosika zay zavatra zay satana na hanao zavatra azy tsy maintsy mila olona izy ny agent zany manome alalana azy afaha manao zavatra satria ity monde eny antsika ity zay monde physique dia nomen'Andriamanitra atsika olombelona hoy ny Salamy 10:1 hoe ny lanitra dia an'Andriamanitra fa ny tany nomeny ny zanak'olombelona ao amin'ny Salamy izy dia milaza any Jehovah ny tany zay rehetra ao aminy zao rehetra tsy ny olona ao aminy fa saingy zao an'Andriamanitra tokoa la izy fa nomen'Andriamanitra atsika iny faly izy nomena atsika dia tsika ny tompon'ny fahefana eto dia satana zany na hanao zavatra eto azy tsy maintsy mila olona izy hafa manao zavatra ka raha miteny misy milazany amin'le hoe calendrier maiasy namany hoe 21 décembre possible raha tsy mitandrina raha tsy mivavaka ny kristianina mivavaka ho an'izany zavatra fa hoe miteny fotsiny hoe tsisy zany zavatra any possible nisy ny désordre goavana be satria ohatrany karazana ohatrany hoe ahoana ny eritrereto ny pasteur mety hitranga resaka économique resaka fahasalamana sy ny karazana loza ara-boajanahary meko ohatra anankiray ianao mpanao gazety mahafantatra mandinika tantara ny guerre mondiale voalohany ange resaka nampimeny ny etomboany atsika angamba ny tantara fa tsy resaka hoe tonga dia ohatrany tamin'ny deuxième guerre mondiale sy namandreny première guerre mondiale ange resaka nampime kely ny etomboany rehefa tena mandinika tantara tsika azosika jerena amin'ny internet le izy fa ny tena tao ambadika le izy ny tena marina manœuvre diabolika tao amin'ny tontolo ara-panahy no miprovoke zavatra dia tia tany ary nefarany guerre mondiale zay zavatra mila azotsika hoe ao ambokiny Isaia Osea toko 7 andiny 7:10 dia milaza izy hoe homeo azy Andriamanitra inona nomena azy homeo azy ho izy ny kibo tsy mahazo zaza sy ny nono ritra inona ndikany hoe kibo tsy mahazo azy kibo momba sy nono ritra ndika le nono ritra dia hoe nono maina tanteraka izy nyresana amin'izany devoly amin'ny tontolo ara-panahy
ny devolo dia manana kibo ara-pana sy manana nono ara-pana mety hitentsika ngany devolo mitafy nofo tsy resaka nofo ny resa tsy resaka vatana fa resaka ara-pana baiboly dia milaza fa ao ankibotsika ny toerany fanahintsika ozy hoe isondrany vela boboky ao isy loharano ao sy namantsena zavazavatra lavabe dia mandray zavatra avy amin'ny tompo isika dia miteraka zavatra ara-pana ohatrany hoe mandeha lalina kely ahako eli izao rehefa nivavaka voalaza baiboly ao boky mpatsaka voalohany toko fahavalo ambin'ny folo fa nasitry ny teo any lehilan'ny lohaliny ny tongony dikany iny tsy hoe ny akohoka tamin'ny tany izy dia nasitry ny tompony lohany fa ohatran'le olona mandeha makany amin'ny toaleta reny dia mivoaka ohatran'ireny mantsy tamin'ny andro ny testamenta taloha ny position vehivavy rehefa miteraka dika zay eli rehefa nivavaka dia nanao position ny vehivavy miteraka satria nahoana avy naka zavatra tamin'andriamanitra izy ara-panahy télécharge zavatra nakany anatiny tao amin'ny kibo mifanahany dia niteraka azy tao amin'ny fanahy tao anaty vavaka dia iverenako le Osea toko fasivy io meo azy ny kibo momba sy ny nono ritra dika zay ny devolo koa rehefa nao zavatra dia mitady olona izy hitélécharge an'le zavatra ny aminy ho anatin'ny kibony zany hoe mba hahafahan'le olona bevoaka zavatra ara-panahy ka mampiteraka azy aty amboniny tany fa saingy zao Osea dia nivavaka hoe ataovy momba ny kibony ary ataovy ritra ny nono inona indray dika ny nono andriamanitra dia niteny hoe zany Jehovah El Shaddai dikan'izay hoe El Shaddai zay dia andriamanitra be nono be tratra atao inona moa ny nono raha ho an'ny vehivavy miteraka dia hoe ao anatin'iny sakafo sy ny fiarovana ny hery fiarovana zay ilain'ny zaza rehetra sy ny calcium vitamine magnesium dia ny dokotera mampirisika hatramin'ny ambolona atao foana mba hatonga le zaza tsy mila zavatra hafa fa ampoazy ny nono ireny raha miteny zany andriamanitra hoe zany Jehovah El Shaddai tamin'ny Abrahama dia hoe zay rehetra ilainao dia aty amiko fa tsy mila sponsornizanizy ianao ka raha niteny ndray Osea hoe ataovy ritra ny nonony dikan'izay azavela hanina moyen mihitsy ny satana hahafahany misubvenir ny besoin ny agent ny aty ambonin'ny tany ka hahafahatonga azy hampiteraka zavatra ity fa ataovy momba ny kibony ary ritra ny nonony zay mahatonga amiteny hoe bon ka na misy azy ny zavatra zany possible raha ohatra ka hoditsika fany zany zavatra zany satria mouvement international diabolika nge zany dia donc tsy raha vo tsy miditra tsetra kristianina mivavaka mbloke zany ao amin'ny fanahy tantara fa mety toy any eto ary mety hiteny tokoa ny olona io ary fa tonga tokoa ny farandro nefa tsy farandro lay verinao anatin'le fandaram-potoana ny fiangonana antsika satria efa maraparana ny fandarana pasteur Andrinarivo Patrika lay etsika milahady zao isan'ny loha hevitra napetraka ny hoe fahafapo avy amin'Andriamanitra inona ny antony safidianana an'izay satria ny teo aloha rehetra dia ilay hoe finoana sy supernaturel ny nentina atao anatin'ilay etsika ny antony fidianana ny loha hevitra io dia nisy fotoana mivavaka manontany tompo hoe inona ny tianao atao dia tamin'ny fotoana nivavaka talohan'ny vavahako ny loha hevitra nangamarana-ko azy dia hoe mandeha ao anaty voninahitra satria ny tontolo supernaturel misy avo anankitelo dimension anankitelo dia ny finoana ny ositra ary ny voninahitra ny fanesahana tamin'le fandarina tamin'ny voalohany zay dia nangizay ny eritreretiko hamarana anazy fa rehefa nivavaka tozy ny tompo hoe lazaon'ny olona fa tsy zany mampahory azy tsy zany mahatonga ny fahoriana amin'ny fiainany dia lazao azy fa mbola te amin'ny azy fahafapoa teo natonga nanapa-kevitra hoe miova ny loha hevitra amin'ny farany famarana fito alahady fa fahafapoa avy amin'Andriamanitra dia nomboka nivavaka nikarika tompo inona zany ny tianao teneniny dia efa misy zavatra maro moa zay efa vonona ankehitriny fa mialady ny andrenesantsika azy sy vavahantsika amin'ilay izy fa tena te hame fahafapo antsika tokoa Andriamanitra hamentsika fahafapo amin'ny lafiny rehetra raha mamaky itsika ny teny fototra moa dia ny salamo fafito amin'ny zato andiny fasivy hoe mahafapo ny fanahy mangedaheta izy ary ny fananona dia vokisany soa ao amin'ny andininy faharoka hatramin'ny andininy fahavalo dia miresaka izy hoe vembena tany anefitra izy tsy nahita tany honenana izy reraka tao anatiny ny ainy ohatrany hoe sahirana izy zany mijaly izy misofriry sangodiny eran'ny tanàna dia farina izy nitarina tamin'i Jehovah dia namonjy azy Andriamanitra namindra fokana ny fagagana taminy dia name azy fahafapo dia tahaka an'izay mihitsy ity zavatra ity hoe maro amin'ny olona tena hoe misangodina fisiavanana misy nay ny sepotra tsy mahita tany honeny aiza marina ny tena afahako mahita stabilité sy tena iorenako marina amin'ity fiainako ity inona marina ny atao be dia be nge ny olona miasa azy dia avy eo nahita asa dia tsy afapo dia mitady ary tsy hitantsara aiza na afahana manana stabilité amin'ny fiainana dia bitsaka koa reo olona sahirana sepotra ao anatin'izao trangan-javatra ao satria ny olona nge amin'izao tsy fantatra ntsona izy milamina sy tsy milamina satria le paozy ivelany amin'izao mamitaka be an'izy
fa ambadika le pose be dabe ivelany io misy souffrance maro zay tsy voazava mihitsy faandriamanitra mahita azy dia ny tompo milaza hoe tea mifafapony vahoaka ny andriamanitra amin'ny fomba supernaturel izany hoe ity zany a raha hiasandriamanitra tsy amin'ny fomba naturel fa tena amin'ny fomba supernaturel hahafan'andriamanitra manome zay zavatra ilain'ny olona araka zay mampangetaheta azy amin'ny fotoana amin'ny alahady io ary izay dia mivavaka ary tena mino ny fony rehetra fa mifafapo andriamanitra raha tao anatin'ity fito alahady ity mantsy a be da be ny mirakla sy takatra isaina zay mbola tsy ny tao am-piangonana mihitsy ny akamaroany fa nitranga tao anatin'ity fito alahady ity tena be dabe na resaka arabola na resaka fahasalamana tena amin'ny karazany zay natonga mihitsy tena hoe wow manamarina ny tenin'andriamanitra ka amin'ny alahady zao a mampirisika atsika ho avy amin'ina sasany maraina fidirina voalohany ampalais d'Esport dia avalo sasany fidirina faharoa amin'ny folo sasany ny fidirina fahatelo ny ariva dia mirora sasany mahimaimpona izy io tsisy fidiram-bola ary misokatra ho an'ny olona rehetra sy fiangonana rehetra nizaniza dia misokatra ho tsika rehetra raha misy amintsika lavitra dia misy bus itatitra mianerina Tananarivo ariary zato ny frais an'ilay bus misy ale afisy le hoe afapoanao iny andriamanitra dia ariary zato ny frais ny bus iny dia rehefa mirava koa amin'ny ariva amin'ny dimy dia roa bus ray ihany miverina mitatra herina Tananarivo ariary zato ny frais frais niakatra zao dia misy olona mahita an'izany avy any manodidina mety tsy hamonjy an'ilay fivavahana izy fa naharitra frais mba mora alohany efa fantatra mihitsy zany fa saingy zao ny bus tsy manala eny antenatenany fa mandray fotsiny ary tsy mahazo manala raha tsy ao amin'ny palais des sports dia rehefa tonga ao dia mazava ho azy efa misy fandaminana hoe matrozy tompoko fa miravany koa dia ohatra ya so raha betsaka anao nanaiky mivahiny tato anatin'ny fandarana tapitra ihany koa ny fiampitoana rahantsika amin'izao alina zao dia akasitrahana ianao nanaiky hovahiny akasitrahana atao zany ihany koa mipijery antsika rehetrarehetra ny teny famaranana avy amin'ny pasteur ny famaranana dia tsotra aza manaiky hovototra amin'ny zavatra efa nalahatra andriamanitra ho anao fotoana anao zao fotoana fahita-pity sy ny famindram-po avy amin'andriamanitra aza mieritreritra hoe za tsy mendrika nazara atsy mbola tianao andriamanitra ary tianovan'ny fiainanao mahimaimpona ny fotoana amin'ny alahady io assure ny parkina sy ny rehetrarehetra efa mipetrapetraka ny fandaminana rehetrarehetra ny amparkina sy namana hoentony marary na iny naretina navezana viaizy misy olona moa tamin'ny fotoana tamin'ny farina aza namoaka olona teny amin'ny hôpitaly mihitsy nentina atao am-piangonana ary sitrina le olona ka ninina mety aretina na même hatramin'ny adala azy andriamanitra mbola tsy miova tout est possible amin'ny fafapo antsika andriamanitra itsy ampalais des sports amin'ny alahady ny fotoana antsika amin'ny enina sasany amin'ny valo sasany amin'ny folo sasany ny ariva mirora sasany misaotra indrindra tompoko eny ary dia isorana be deabe ihany koa ianareo rehetra izay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany tamin'izao alina izao ary ireo teknisianina izay niarany salata amin'ny fanatotosana ny fandarana mametraka ny mandra-pitafa ao manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy efa ny aodiadio ambaravarina ny Zandary miisa telo amin'ny valopolo ny rahalahy olona tanteraka ny nakidy Madagasikara kanefa Fedina sivy amby efapolo amin'ny zato tapitra iraika Vitsy a, efa solon'ny vahiny samyaraka